fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. atolotry ny malay misaraka groupoanareo zao indray ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratan'ny Clément R nampitondray ny lohateny hoe adidy safitiavana. Novelomin'ny vero anitra Tovy, Karina niaraka tamin'ny Prinsia, Miranto ary Saloy. Nandray fiosinana totosy Tovy Andriambololona. Studio ny Brod. Tena reraka ký zany za. Tena betsaka koa ilay client rehefa farany herinandro. Za koa ky le manao talonko amin'ny manapitsotraka fa nisy client tsy nalala fomba mihitsy aky teo. Tena nahasorena mihitsy. Mba olona ohatr'ireny avy aky dia manao toetra ohatr'ireniko. Saika anatosako teny amin'ny daholo aloha le rano tetỳ ambony plateau raha nisy kely. Indry koa ke dia mahita lazaina ka. Zavatra tsy hoe androany vao nisy zavatra ohatr'ireny fa efa mahazatra. Efa herintaona neny izao no nesantsika tato e. Tena efa herintaona tamin'ny volana lasa teo tokoa. Fa ndaoky mba hangataka fisondrotana rama fa mba efa ela tokoa izay ka. Indry koa ve tsy mahalala ny toetra madama e. Za aloha tsy sa fa tsy haiko indrika. Efa azoko sary an-tsaina ny havaliny antsika eo. Ndry koa izany. Tsisy mangataka voatamena izany aky a. Tena kambe aky za. Aleo amin'izao aloha fa tsy hitady aretim-po ka. Sady andao angorona ireto amina vilia ireto amin'izay dia andamina lakozia e. Efa nidiny sécurité ny varavarana. Efa tsisy olona intsony ato. Sady efa malahelo any zanako za ka. Efa mitady nono izay. Ndao ary moa e. Ndry ihany lozana mivoretaka be ioko. Koa efa mitena indry za hoe rerakako. Ao ary sy tompoko indry e. Ao angana. Zay mahatsiaro ny fahazazana ke za amin'izany ataondry izany. Eny akiko. Le rehefa avy manao ara-boky iny dia ndry raha voaboka dia mody manao reraka be. Hita akiko. Dia tonga dia mivoretaka. Raha tsy tompoko tsy mety manenjika. Ohatrany hoe vao haingana aky reniko. Mandeha ilay fotoana ka. Za ary moa tino efa ray anakako. Folo taona lasa izany ireny. Ary indrity marina ve tsy mba manana eritreritra niteraka amin'izay. Mba afaka ariana aky ny sorisory rehefa mahita ilay zaza ao an-trano ireny rehefa avy miasa e. Aleo aloha ky lamina ka. Sady mbola tsy nandalo tao an-tsaiko mihitsy izany. Sady hipetraka amin'iza izany ilay zaza rehefa miasa ka. Fa angaha ke dia voatery ohatran'ny anahy foana ny andria. Hoe sendra izay lehilahy mitsoaka adidy. Aiza moa ny ahafantarana aky. Efa ndry aloha misoran'Andriamanitra mandrakariva mbola manana n'indrendry iny e. Tena marina e. Izahay aloha ky dia marina. Andao hody amin'izay aky fa vita izay a. Hoeto aty ny table andry ampirimiko amin'izay. Hoeto aty fa ndry ary hita hoe efa reraka be riko. Sady mananjandry afaka olanetana e. Makaina kely aloha mandra-piveriko. Eny ary moa zandry malalatsiako be a. Ohatrina aky miporipory azo indry teo. Ny ale mpitsipa kely ireny na mety 5,000 dia 8,000 sy 1 alina izany ny fitambarana. Ny aky 7,000 a. Omaly aza mora 2,000. Mba mahavita an'izay tokony ho vitany aky na dia kosoany zanako fotsiny aza. Tena marina tokoa ky izany a. Fa
aleo ny andry ampiko an'ity fa mampalahelo an'andry. Inona ndray ary tsy ataondry dia ray alina avy eo mendria daholy. Andry koa izany tsy maninona kisa izany a. Ndringa mba misy any aina kely sady iza moa mba hifampitsinjo raha tsika roa vavy. Ifidian'ny zavatra ho azy fa zanantsika neky iny Eny ariko tsy voavaliko mihitsy raha ny soa ataondry. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane amaly fitiandry. Tsisy isorandrika iny amin'izany a. Tsy mila valiana izany rehefa nataoko tamin'ny fitiavana be dia masoavaka ia. Eny ary moa ary amin'ny fery moa aloha izao Raha sy vetivety ary aloha moka telefona. Any ambany be any koa ngamba izy teo ka. Be tana loatra koa kia ato anatin'ity sakosy ity ka. Tena tsy ato akia. Fa lasay zary. Jereo milamina tsara aloha ao ihany izany. Andraso tena tsy ato akia. Andraikako. So dia mba adino any an-dakozia ary kisa tena adino ao an-dakozia kisa aleo angamba niverenako vetivety fa zaho mba afaka miazakazaka ihany. Eny ariko malakilaky ndry fa sosirena be eo sécurité amin'ilay mamoa an'ilay trano. Zay fa ohatrany tsy teo ahy Manao inona ary retsy lehilahy mitangorony retsy. Tohatra manapitsoka varavarana anie zareo izany Tena dahalo androbo ireo marina mafy. Sady tomironiko fiatsiana daholo anie zareo izany. Basy mihitsy aza ny any sasany. Inona re no ataoko aleo hiverina moramora any amin'anjy fa tsy maintsy azakazaka be mantsy iny avy any dia tsy maintsy an'ireo dahalo ireo ary tsy salasala tifitra amin'izany. Aleo hitsaikitsaiko dia ry lavitra ery vao miezaka mandeha mafy be. Tena misy manaraka anie izaho izany Tena namandreo sady miaraka amin'ny basy. Aleo iantso Vonjeo ka. Vonjeo Tena feom-basy izay henoko teo izay. Sady ohatrany tsy dia lavitra. Aleo aloha hamonjy amin'ny volaingana ka. So dia mba voan'izany tampoka any izay. Andriamanitra ary misy olona mitaboka be io amin'ny trottoir io. Iza ry ty? Andriamanitra tena vola io marina mafy. Aleo fonjena aingana ka. Vola ho Notiveriny tsy olona mpamaky trano teo akisa. Vonjeo mba ampio arira olona. Ary inona izany eo amin'ny lamosiny izany? Raso tena raha izany mandy be ao amin'ny lamosiny ato izany. Fa tena tsisy mahemy mihitsy ve izany antsoantsoko izany Kalamotry mba aza velara mirery amin'ny mamanay akiny zanako iny. Somary efa kosa ihany mantsy izy. Aza miteniteny foana eo alondrika. Vonjeo rasay Ianja mba hainao tsara ho azy. Eny ary mihaino andria fa andry loha aza miteniteny foana ka. Matoky andria amin'ny zanako iny dia teneno hoe tena tianeno andry. Tendre tsara ary manaova ny marina foana amin'ny fiainana. Izay fa aza miteny an'izany Satroko tsy haiko na dia tsy iray aza miteniteny foana moa amiko azy indri. Vola nanakipy sy marina mafy. Tena lasy vola. Izay koa veranga vao tonga ilay mpitandro ny filaminanako. Mba ampio reto namako ity Nitifirin'ny olon-dratsy teo dia lasa ry zareo nitsoaka. Fa hoentinareo aiza re za sady toa asianareo menoty. Tsy nen'olon'ilay polisy akory fa tonga dia nampididiny aty anatin'ity fiara kely ity. Tsy
Tsy manisy fahavolombelona koa moa nahita ny zavatra rehetra nitrangako. Matahotra n'ilay feom-basiko daholo koa ny olona manodidina tety. Tsara esefo namono an'ilay namako teo aho. Mifona re aho. Tena mafimafy ihany na nefa n'ilay sazy a. Indrindra moa hoe tsy meloka akory ny tena. Eny e, fa tsy hampafiry ny fijaliana izay nizakainy ihany izany satria tsy nahatsapan'izany fitiavan-dreny izany izy. Taona sy 2 volana izy no nindosiny fahafatesany iny vola. Ny any zavatra ataoko dia hanao izay tratry ny heriko hanampiana an'izany satria izay zavatra nangatahany tamin'ny talohan'ny nahafatesany. Nijery misy any ihany angamba izaho izay vao mitady asa satria tsy tokony teo ho lavitra azy aho mipetraka mba ahafahako manara-maso sy manampy azy tsikelikely. Sa andeha ho any amin'ny biraopokotany angamba aloha no atao voalohany ka anontany an'izay misy anazy. Amin'izay mba tsy mivezivezy be. Tena niova aloha ilay tanàna tao anatin'izay 12 taona izay. Lasa nitombo ny trano teo aloha tao nitarina ny sasany. Ny mpivarotra tena lasa feno isaky ny elakelan-trano. Raha araka ny tenen'ilay président Bokotany teo dia ato izany izy no mipetraka. Andrasako eto izy fa rehefa tsy mivoaka elaela dia aleo todomboka ato ihany ka. Oay, ary misy tovovavy kely. Tena izy fa tsy nandiso amin'ny fijeriko. Aleo rahabaina dia hita eo e. Manahoany Manahoana tompoko? Izaka ianao azafady dia ahoana no ahafantaranao ny anarako? Izaho aloha Ianja ny anarako e. Naman-dreninao fony fakely ary mbola mpinamana izay mandrapa-lehibe anay. Dia mba te hiresaka kely amindry izaho raha mba mety. Ahoana aloha no nahitanao anahy? Teny amin'ny biraopokotany ihany nanontany ka. Dia sady mba tsy hivezivezeko dia natorony ato trano ity. Alefaso ao ilay resaka ao dia aleotsika sady mandeha ihany fa irahana koa mantsy izaho io andeha hividy zavatra eny ambony andrefana ery. Ndao ary sady mandeha izany tsika roko. Izaho aky ilay resaka. Eny ary. Araka ny efa noteneniko andry teo dia namako akaiky ny mamandry. Dia tsy iza fa hivolo izany. Tsy fantako raha efa nitantarain'ny bebe Rasoa andry ny antony sy zava-nitrangana ahafaty azy. Tena mbola tsy nitantara an'izany aloha izy dia na dia hoe nisisika mafy aza za. Izany eny e, fa ho ary fa tantaraiko andry e. Izao ilay tantara. Dia izay aky ny zavaniseho tamin'izany Tena henjana be aloha e. Ie, fa raha velandry dia vonina anao izay tratra ny heriko rehetra hanatanterahako an'io zavatra nangatahany talohan'ny nahafatesany io. Manaiky ve ndry? Tena tsy hitako izay ho tenenina marina mafy. Fa maninona loatra re dia mizaka zavatra ohatr'izany izaho e. Lasa ny reniko raha vao herintaona. Lasa koa ny bebeako tao anatin'ny fotoana tena nilako azy. Efa hita ilay mpivarotra fa ndraso vetivety raha sitraka ao.
eny ary ndana fa tsy manino tena mampalahelo tokoa ty zazavavy kely ty ka hita hoe tsy misy pia tsy misy piti jere ty paoziny fa ohatra nyreny adala ireny sanatria sady maloto akanjo no mahi ty izy fa miverina zany azo daholo ve ny etandry azo daholo ka andao mba ndeha mafimafy ihany fa sao be dia tia indray aka fanga masika be zany olona hipetrahany eo zany ka tena masika sady tsy manatsafidy dia tsy maintsy ao no mipetraka satria tsisy nandray hafa-tsy ireo tao ariana nahafatesan'ny bebe rasoa dia mbola misy zavatra tianao resahana anakoa ve izay ihany ny resaka tena tiako resahana tamindrika fa mbola tsy afaka manampy andria aloha amin'izao satria mbola tsy miasa koa mantsy za io vao andeha hitady asa aty akaiky aty mantsy ny alatsiny aloha raha somary mihafahafa fa mbola tsy fantatro tsara aloha ianao e tsy maninona akis zany eny fa misaotra anao sady amin'izany fanirianao anampy anazy zany dia mione ihany tsika fa aleo aloha zany mba hiazakazaka kely fa sao taraiky loatra le aty eny ary velomy ainy velomy ianao ndry mampalahelo le sasaka aleo hitady asa fa izay no lalana voalohany ahafahako manampy azy aleo ato amin'ity madamy ty any any tany fa eo amin'ny rindrina no misy afisy hoe nitady mpiasa ny salama tompoko salama inona ny atao amin'ny madamy tsy izany tompoko fa nahita ny eo afisy eo avelan'io dia anontanontany momba an'izay tena mitady mpiasa mihitsy zaka fa mbola sahirana kely amin'reto olona be dehibe reto zany ve andraso kely etsy amin'ny sisiny etsy fa rehefa kelikely eo verina eny ary tompoko aleo fa endrasako eo tsy ivelany etsy ary asa zao raha mba mivoray ato le madama koa aloha dia sady miafina amin'ny masika fa tsy raharahako ranga zany mpampiasa ve moa tsy ho enditra amin'ny olona ho ampiasainy foana izay ahitana asa no tanjona dia ny anampianany ainy eny kosa kay dia madama fa tamika avy amin'izay ary ianao eny tompoko izy fanontaniana maromaro anontaniako anao dia arakarak'izay no andraisako anao na tsy eny ary tompoko vonona maly anao voalohany indrindra dia nitondra kara-panondro velo ianao eny tompoko nitondra ka ty ary tompoko dia aiza ianao mipetraka dia ho firy ny olona velominao tsy manana trano hipetrahana tompoko fa avy any ambanivohitra aleo mataika aloha fa tsy hisy andray azy zany raha mahafantatra hoe avy nikarotra ako fa afaka manao kilasy mandry raha mba mety aminao tsy maninona izany dia aleo hijanona ato amiko ity kara-panondro ity dia afaka matory ato ndry fa misy azo atoriana ato ka mety amiko ity kalavavy ity tsy dia be olana zany ny vehivavy rehefa tsy manan-janaka mankoko tsy era lava eto amiko eto foana hoe andeha ariana andeha atsy mavita mibata entana mavesatra mavita tsara tompoko eny tsy hoe bata entana mavesatra akory ndry fa asa hafa mihitsy no ampanaoviko andry fa na zany na tsy zany aza mety tsy maintsy tratra mibata entana ihany indraindray izany ary mahay manisa tsy mikady tsara ve aloha eny tompoko mahay manisa dia mahay mikady tsara koa ka eny ary raisiko ndry misaotra betsaka tompoko fa kelikely aloha mikarama amin'ny voalohany eny tompoko tsy manina ka dia arakaraka ny fivoarandry amin'ilay asa zany no anakarako an'ilay karama
eny tompoko misaotra betsaka anao fa tena ezaka mafy be mihitsy a. Efa enim-bolana izay ny asako tato. Azo lazaina hoe efa manavoangina kely ihany na dia atao hoe manome vola matetika ny aina aza. Aleo teneniko amin'izay madama dia era tsy asa ara-pitsy mba andehanako eny an-tsena sy tadiavako trano hipetrahanay amin'izay. Mino fa tsy ho saroto mantsy izy. Madama ao. Ie. So dia mba afaka tsy asa ara-pitsy fa mba hitady an'ilay trano hipetrahako amin'izay tompoko. Ay, tapa-kevitra tao ndry. Eny tompoko. Tsy maninona ka. Fa fotsiny hoe mba miditra maraina ohatran'ireny fifoazan-dry ireny ihany ndry dia aza atao alavitra be loatra koa ilay trano mazava ho azy. Eny madama. Fa le atsy andrefa mipaompy atsy aky ohatra ny tazako nisy mpanofatrano vao niala omaly Izany ve? Ie, anontany eo ihany ianao. Sady mba akaiky ny trano moa tsy dia lavitra koa ny toeram-piasana. Sady tsy dia sarotiny mitombotra anao fa fantako tsara ry zareo ireo ka mandalo matetika eto amintsika eto aky izy iny Tsy tandry ve le madama borovolo vavetivety iny Ohatra mbola tsy hitako ka eny fa mety izay. Aleo aloha anontaniako eny ary. Ie. Sady amin'izay koa mba tsy mifesifesy be. Tena izay mihitsy. Tonga dia makeny an-tsena fotsiny izany ndry mividy entana rehefa raikitra ny ao. Misaotra betsaka madama. Ie. Misaotra betsaka ihanja tamin'ny zavatra rehetra nataonao anahy. Sady efa nomenao vola ny vidananao sakafo matetika dia ankehitriny analanao mba hiara hipetraka aminao indray. Ai, tsisy isaorana aky izany Tena mankasitraka be dia be. Ianao angamba ilay hoe anjely mpiambina. Ndry koa izany. Nataoko tampitiavana be daholo ireny rehetra ireny fa mba fangatahako amin'indry fotsiny hoe indry tsara. Sady izany raha teo no afatra avy amin'ireny indry. Eny tompoko, madikisana ianao. Fa izao aky Ie, mihaino anao. Efa mba nanontany tery amin'ny CEG tery andrefana tery fa misy test de niveau dia mandray mpianatra avy aty ivelany hono zareo. Way, tena mazoto be amin'izany ka. Zary vao saika hangataka anao amin'izany mihitsy. Tena feno be ny foko ry anja. Sambatra manana anao. Izany. Tena hoe tsy hitako intsony izay ho teneniny. Ai, azo isaorana be ohatr'izany moa izahay Tena roa taona androany mihitsy no nidirako tato marina. Mandeha ilay fotoana ka. Toa ohatra ny lasa tiako sy maivana tamiko izany ilay asa izay nampiferinana tamin'ny voalohany. Tamana ihany na dia atao hoe tsy dia mazava fo sy kizitina azy madama Anitra. Ianja. Eny tompoko. Rehefa vita ndrio fanisana entana tao ndry io dia manatony aty amiko fa misy resaka tiako resahana ndry izay. Eny tompoko. Ao fa ho avy madama fa efa vita mihitsy ty Ina ilay resaka madama? Zaho aky Eny tompoko. Rehefa tena nandinika ary Anja. Eny tompoko. Dia aleo ampiana ny andraikitra ndry ato am-pivarotana. Dia ampiana arak'izay koa ny karaha mandry raha mazoto ndry. Tena mety izany madama. Tsy maninona mihitsy rehefa hitanao fa vitako dia ezahako arak'izay tratra mihitsy ka. Vita ndry tsara raha ny tokony ho izy ka.
vitandry eny to manaraka ny sofera manao livraison fa tena tsy araka tsony iny ndry mantsy no olona atokisako ato izao eny tompoko vitako izany rehefa omenao daholo ny toromarika rehetra ka tsotra kely ka tsisy ninona taondry fa miaraka manisan'ilay commande nataon'ny client eo masiny dia mandray ny vola vidiny entana dia manome facture dia vita tena tsotra ereny izany fitantaranao azy izany madama tsotra ho a nefa hitako hoe somary mafimafy ihany izanyko vitandry ho azy izany sa ve dia adala mime andrian'izany andraikitra izany raha hitako hoe tsy ho vitandry eny ary madama raikitra izany izay mihitsy mivaly teny endrasako amindry veky iaina masaka ve fa atsika fa tena nonaka iza zaniko ohatra ary tao tsisy mamaly sady to tsisy afo eto amin'ny fatana iaina oay to io ampandrino iny efa tsy mamaly iaina marary ngandry iaina ho a tena tsy mamaly marina aleoloha tairiko antaniana vatsy iaina ho a andrekako tena tsy mahatsiary tena izy izany nefa tsy hemin-dratsy be aleoloha dia hiantso taksi dia ho any amin'ny hopitaly any ana fa so tara loatra eto ka tena crise d'appendicite hoe mahazo azy ary efa grave be ilay izy dia tsy sakantsony dia izy ny savotry tena olana zao dia izy tsy maintsy andalo fandidiana farak'izay aingana raha araka ny tenen'ilay dokotera teo dia afaka 3 andro farafahatarana nefa neto ampelantanana zara raha misy aiza no ahitako roa etsy sy ray tapitrisa zao izany na ataoko hoe amidy daholo ary ireo entanao an-tranonay ireo tena tsy maintsy madamianitra amin'ny fahaolana amin'izany izy ihany no olona fantako mba mety afaka navitra aleo indrana ray tapitrisa ny aminy fa izy ve dia tsy atoky anana dia izahay roa taona ny asako tao amin'izay aza mitahirina eo mantsy to roa etsy izy izay raha tsy diso fa inona mahadodina andrian'ity vao maraina ity rianja fo amin'ny 3 maraina ane izao za efa tena saika hiantso polisy mihitsy fa hoe misy manafika amin'ny fivarotako tena miala tsy indrindra madama tsy za madama fa tonga aty aminao mba hangataka fanampiana fa tena operena faran'izay ingana le zazavavy kely miara-mipetraka amiko iny fa ninona onona izy crise d'appendicite ozy ilay dokotera tsy nahatsiaro tena mantsy izy homaly ariva zahavy ny asa iny dia avy hatrany dia netiko nankeny amin'ny hopitaly dia inona hono izany ny azoko hanampiana andry amin'izany ny amin'ny saram-pandidiana madama eny tompoko ilay izy koa mantsy tsy azo ampiandrasiny ela hoe nefa tsy ampiray tapitrisa ny vola mba tahirinay ao dia ianao riry ihany no hitako mba afaka manampy ana amin'izany inona tsara izany ho a madama tsy manana an'izany anky za tena mba marina vola be ane izany ry anje eny fantako tsara ane izany madama fa
tsy maintsy voaveriko ny ianao fa mba vonjyainana ilay izy e. Tena miala tsiny aky fa tena tsy manana an'izany Andray kosa madama. Ka zany e. Na dia izay mba fotoana ela niasako tato aminao izay asa ve dia tsy mba manam-piniavana nampy ahy mihitsy ianao. Eny tsy maninona ary e. Efa hoe tsy misy ho ato amiko. Sady voanenjika verse moan'olona kosa io zao. Tena ianao mba natenaiko anampy nefa tena nilavinao ny fangatahako. Inona ry ny ataoko hoe? Iaina nefa tsy maintsy operena faran'izay aingana. Tsy hitako hoe any amin'iza no hindrana an'izay vola izay rehefa tsy hanome ahy madama. Fa olana hafa kely ho tedavina. Ohatra hoe mba manafatra vola avy any ambanivohitra indri e. Fa zaho aloha e. Eny tompoko. Mila miasa nefa indri androany Betsaka ny entana mila livrena rehefa avy eo. Dia tsy menatra koa izy miteny hoe miasa androany. Olona tsy manana fo mangoraka tsy. Ary maninona moa raha ny vola vidin'entana no alaiko tsy ankirany rehefa avy manao livraison avy eo izahay e. Izay mantsy sisa mba vahaolako mety ahitako vola. Aleo teneniko hoe hiasa any ahy e. Dia izay no ataoko. Tsy rarahiko na gadraina aza rehefa voavonjy fotsiny eny. Madama. Aleo fa hiasa fa mahita vahaolana miadana eo tokoa ny amin'izany. Fa madama. Ie. Mba handeha hiverina kely any amin'ny hopitaly aloha za dia hanenjika ny fivoahan-tsenanao maraina ihany avy eo. Eny ary. Fa aza ela tany ndry Eny tompoko. Dia iny misy 5 aloha mba hanapiako andry. Misaotra madama. Ie. Ahoana koa fomba hampindramako andry iray tapitrisa. Koa raha tsy manan-keverina ako. Dia ahoana kiry anta? Izao salama tsara izao kira vavy fa ndry manahoana? Tsara kizy izany Za koa salama tsara toka. Vaovao andry? Tsisy vaovao kia. Saika mba masandry fotsiny zara riva. Ay. Ie, mba nahazo fahasoavana kely izay mivady. Ay. Nahazo camion roa moa izany raha tsoriny. Wow. Tena fahasoavana be tokoa akizy izany ko. Mety akizy izany tsenandry izany ka. Angaky dia hita izay mety fa nalefan-drano sy avy any ivelany io Ie, fa an-tsenany mitovitovy ihany antsika roa e. So dia mba omendry anarany ray amin'ireo akia. Mba ampiasako amin'ny livraison. Tsy maninona kia. Afaka indramandrina io raha io e. Dia aminenina kia ilay raha riva. Mety efa voakatona tsara ny tsenandriandry izany. Ay, mety akizy izany Tonga any akizy za rehefa avy manidy fivarotana ary Okey ary miandry eo izany izay mianaka ko. Fa izao tokoa akia. So dia mba afaka ampindram-bola anandry fa misy volan'olona izay akia aty amiko dia mbola tsy voalohako e. Izany ve? Ie. Nefa ilay olona efa tena manodidina be mihitsy. Efa tonga teo izy tamin'ny maraina mantsy. Fa ohatrinona kia izany? Sao dia vola be aloha izany e. Ena tapitrisa akia. Mba omeko tsikelikely eo ny endry e. Tao vola be ny akizy izany e. Tena ny atsasako izany izao no atao amiko fa rehefa avy any amin'ny banky nefa vao mety afaka manome andry an'izay Ay, dia misaotra mialoha akira zandry Tena manam-bola tahiry betsaka ny amin'ny banky izany ity kaly ity matoa tsy ny salasala koa ny hanome an'izay vola izay Izay kia fa rariva mihoana. Mety efa misy miandry koa izay izaho atsenao. Okey akia rariva izany. Tena tsy hitako izay hanavahana anareo mara. Izany tokoa ilay hoe kamana. Betsaka mihitsy akia ny olona manafangaro anay roa vavy Fa andana aloha arao maso tsara ny fampidirany zalahany entanao fa tsy variana eto ndrika. Eny ary tompo, lasa ary ahy e.
Lasa madama fa vita ny chargement. Eny akia mbola nao fety amin'ny rahavaviko ery za raha hariva dia mety tsy ho hitandry ato fa atero amiko ery ampita ery le vola rehefa avy any ry. Eny ary madama, izay fa raha hariva ary. Vita iny livraison. Ampy tsara ny vola. Fa tena tsapako reraka izany ka. Aleo tonga dia asaina janony rahalahy eo amin'ny vavahadin'ny hopitaly eo aka. Rahalahy Ahoana ianja? Ay, tsy matory ndry. Salama kisa. Ndry manahoana? Salama ka. Salama koa ve dia ho aty amin'ny hopitaly. Fa zaho aloha, fa maninona ny nafendry aly aretina? Ka mampalahelo amin'ny fitototonao noho ny amiko ianja dia niaretako teny foana. Ie? Saingy tena tsy zakako tsony ilay farariny dia iny asafitra rery tao an-trano iny. Indry koa izany. Tsy mitototo izany akisa. Dia rehefa sambatra indry dia sambatra. Misaotra foana ianja. Tsisy isaorana ho fa inona foana ary te misaotrasaotra ty foana e. Tena hoe misy piato koa. Teo foana ianao. Azy isaorana tsony akisa raha mba sitraky indry aho. Raisindry ohatra ny olona hafa lavitra indry raha mbola isaorandry eo ihany. Eny ary. Tsy ho adiniko izay. Eny fa izao iaina. Fa ahoana izay? Hiditra bloky indry rapitso fa efa niresaka tamin'ny dokotera teo dia ity vola ity ataoko ato anatin'ny sakosindry ato. Io ato amin'ity fermeture ambany ity no asiako azy. Fa to vola be dia maninona koa ny hoe ampirinao le vola? Angaha ianao tsy ho eo? Vola tahirintsika tao ihany reto ka. Tena be asa be akisa eo dia tena tsy afaka manao ny asako mihitsy nefa aho. Ve dia hariva indray izany ianao vao mankaty? Ngambany efa sakafo indry efa niteneniko an'ilay lehilahy miandry ny renio ambadika io. Ary tsy valianao anie le fanontaniako teo hoe hariva indray ve ianao vao mankaty? Eny angamba ho hitako eo akira milamina. Tena fahafa be any ianja izany androany. Tena ohatran'ny manamby reto vola be reto. Dia mety hoe navita nangalatra ve izy noho ny amiko? Tena inona ary no andraisany anja io zanaka ve sa zandry? Fa inona ty mampiasa saina indry e? Aza mieritreritra ny inona fa milamina io. Fa izay aloha fa andeha hividy lasopy andry za vetivety fotsiny. Eny ary. Ahoana kiry anja? Madama. Lamina tsara ve ny tany? Eny tompoko. Lamina tany madama fa nisy olana kely fotsiny. Inona kiny olana? Tsy ampy angaha le entana nentinareo? Anka, olana hafa mihitsy ka. Tsy za madama fa inona e?
nisy nanendakala dia very daholo ilay vola inona tsara ka zany ko raha tsy zazakely a no fetsendry amin'izaniko ho marimaray indrindra na ray tapitrisy taty amiko dia androany ariva milaza indri fa nisy nanendaka very any izany vola be ako ka tena marina aloha izany madama e tsisy amidindry amin'izany eo fa directa commissariat de police izao e madama tena mifona madama idio io tsy an'io zalahy andeha hitondra ny tiany amin'ny polisy azy izao dia tena tsy azo alamin'ny atsofa e izany madama no tsy maintsy hoentina ho any amin'ny polisy a tsisy milamizany eo ry tia gadry tena androany mifona re madama tena mifona re aa tena mba miangavy re madama fa inona izao mivazavaza be izao e mahamenatra olona fa mba moramora nangalary ny kialany io aky ny versement rehetra omaly a dia mody lazay mifanisy nanendaka hoe izy omaly alina alamino aky raha vavy a zarandri azy izy io fa tsy nitsoaka taniko afaka nataony ne izany e miresa tsara fa misy marimaritra iraisana foana ne eo e eny aky raha vavy a eo ndry dia mody mipitrapitra eo izay ary fa lasa e mbola maika motsena koa mantsy za io eny ary aky a ao fa ezahanay alaminy eto ty ie izay mihitsy e tsisy milamina moramora izany aoko ka raha tsy vola roa alina izy tiako nefa moa maninona raha mpanaovina mission amin'ny ato ty azy idiana indray ry zalahy le trano a ianja eny tompoko raisy ny asandry fa raha rivotsika mila miresaka ie madama tsy mino hoe ilamina moramora amin'izao fa misy raha no mibadikao mandrosoa e madama efa milamina daholo ny zavatra ao eny tompoko zaho aky ry anja eny tompoko misy safidy omeko andrity ie madama voalohany a hoentiko any amin'ny commissariat de police indri raha pitso maraina dia migadra sa anaiky ampanaoviko mission dia ezahantsika lamina ty resaka ty ka ahoana tsy maintsy zavatra ratsy izay fa tsy maintsy ekena rehefa hoe tsy mamono olona fotsiny fonina ny anao an'izay zavatra izay ao madama ay eno tsara ary a ie madama izao ny zavatra ataondry a mitsofoka tsokosoko ao amindry antindry dia hoentindry aty amiko daholo ny atota taratasy ao anatin'ny table de nuit eo akaiky ny fandrinana ie izay le zavatra mpanaoviko andry dia aza tapahandry aloha ny teniko e eny tompoko ary amin'ny chambre ambony amin'ny farany lalatsara ary no misy an'izay tranon'izay eny tompoko dia ao anatin'io table de nuit io a misy kara-panondro ao misy chèque misy carte bancaire sy ny sisa izay mombamomba azy eny tompoko hitako tao daholo mantsy izay tamin'izaho le nasainy nanao fety tamin'iny dia raha tratra amin'izany a dia ahoana fa efa mipetrapetraka tsara ve ny tedikadinao amin'izany madama efa milamina daholo aky izany a tsisy atahorandry mihitsy izany na kely ary fa raha tsy mahadiso madama fa atao madama inona nefa izany taratasy rehetra izany e tsisy hidirandriny amin'izany e ataovy tsara fotsiny izay ampanaoviko andry izay fa teneniko andreo ihany ny fotoana fa mbola tsy andraona aloha ny anaovana an'izay eny ary madama izay fa raha pitso maraina indray izany ie dia veloma aky a mampamangy any amin'ny marary any misaotra tompoko fatatrikala tsy matao tody ihany hoe manana ny salama ako
nanahoana le sizy tao? Vita somatsara ka efa nresaka azy zay teoko dia io matory be io izy zao. Zany misaotra betsaka lesy rivo a. Tsy isaorana ka. Raha tsy teo angamba lahy dia tena asa izay nahazo anay. Ary nanahoana mamanareo tao? Efa nody tamin'ny atoandro izy ka. Tsara kosa izaniko. Fa ty aloha ny ahorita fa tena hitako reraka ery lahy zany. Tena marina zany. Tena aleo mihitsy aloha hohanina tokoa aloha zany mba hamerimberena anay na va tena reraka. Raha nresaka isiaina teo to hoe ahoana? Tena sahirana be hono ianao any ampiasana any dia mety so tonga ty raha hariva sa ahoana? Nefa kay moa ianao io tonga io ihany ko. Tena izay mihitsy ny resaka roa teo fa mba lamina ihany ny tany dia navelan'ilay mpampiasa andeha ihany ako. Ay kosa tena tsara kosa aloha zany. Fa so dia hody amin'izay ary aloha lahy fa mampalahelo koa izay mamanareo. Olona voavina rary mantsy. Mety mba te ahita ny zanan'lahy iziko. Ao aminay nge be olona be. Zandrinay vavy roa aho, ny zokinay vavy, dadanay, nentoanay sy ny sisa ao daholo nge. Sady efa nitantaraiko andro zareo koa aza nge ny zavatra mahazo anareo mianaka dia malahelo anareo daholo ry zareo. Zany? Zaza tsy havelan'ny mody fa hoe mba tokony mba manampy anareo aty foana hony. Mba tsotra koa izany fianakavianareo izany ka. Maromaro ny olona tahaka izany eto amin'ity firenentsika ity. Zaro ny saika hitenanao hoe ndana mba mody aloha ianao matory fa ianao koa ary ny tena hitako ohatrany hoe reraka koa. Sady reraka ny adi-tsaina no reraka ara-batana koa. Tena reraka tokoa an'ela izahay Ka hitako. Fa aleo ary mba hody koa aloha zary dia eo izany alako. Ary ao fa teneniko aina rehefa taitra eo hoe efa teo ianao dia lasa nody. Ary izay mihitsy rivo a. Dia izay fa lasa ary masotoa ela. Andao ary aza miasa saina amin'ny aty fa milamina ny aty matory tsara. Ao fa ezaka Yo. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara nosoratan'i Clément R nampitondray ny lohateny hoe Adidy sa fitiavana. Novelomin'ny Vero Anitra, Tovo, Karina niaraka tamin'ny Prinsia, Miranto ary Saloy. Nandray fiosinana Totosy, Tovo Ndriambololona. Studio ny Brod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.